Ny alahady fahavalon'ny volana Jolay taona 2024 dia nitanterahana tao amin'ny espace Vatomanga atao madinika ny fihaonan'ny filoham-panorona ny atoko ZFM na ny Gideona fandresena ny fantrana eto Madagasikara Pasteur Mayor André Christian Doni mivady tamin'ireo vehivavy manantena sy sahirana ary ireo vehivavy zokiolona eto amin'ny faritra Nalamanga. Izany fihaonana izany dia nitondran'izy ireo ny olana sy ireo etaetan'izy ireo amin'ny fokotany misy azy tsirairay avy, izany hoe ireo olana ifotony misy an'ireo vehivavy sy ny akonany. Mahery ny valonjato ireo solotenan'ny vehivavy tonga nitondra ireo etaetan'izy ireo tamin'izany. Nilazapo izy ireo fa ny président Mayola no afaka mitondra ny vahaolana ivoan'ny vehivavy malagasy amin'ny fatrana sy sahirana noho ny traikefa sy ny fahaizana ananana ny amin'izany. Namalavy hatrany etaetan'ireo vehivavy ireto moa ny filohan'ny atoko ZFM Pasteur Mayola mivady izay kandida ho filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ity. Toy izao kabary manaraka izao. Tanjona tratrariko ny vehivavy be antitra sy ny lehilahy be antitra rehetra dia mahazo fanampiana amin'ny fanjakana isambolana. Ny tanitsika gasy rehetra izay nalain'ny manam-bola sy izay nalain'ny vahiny ankeliny dia tsy maintsy miverina amintsika rehefa tonga ireo verina amin'ny tany ny gasy ary ny tany ny gasy averina aminy. Azontsika ve tsy misy gasy tsy manana tany zany tsony fa hozaraina ny tany. Zary zao ny candidat salaza fa ho averina ny ilzay paso takeny amerenana rehetra dia jereo vidy zay parsa lavitra be ry ary misy arena be zay adanatsika anomezana volatsika be antitra isam-bolana anampinatsika ny marary tsy mandovoly ny mpianatra tsy mandovoly misy arena be ao ho takitsika ny any ary ho takina ny eto lasanao tsy ho takina. Mazava izany fa ity kandida ity novonina ny anala ny malagasy ao anatin'ny fatrana miaraka amin'ny atoko ZFM.